Alarobia faharoa ny volana aogositra taona 2024 aterina indray ny iarahaba tompoko kilasy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpananjana sy ampitiavana indray ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny finoana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Ny faran'androany ny isan-keritaona faharoa amby valopolo taona ho an'ny Toby Ankaramalaza raha nanomboka tamin'ny 17 Jolay lasa teo izany. Fampianarana soratra masina, asa sy fampahirezana, fijoroana vavolombelona, ireo no ny fampizaran'ny zanaky ny fifoazana nandritra ny 7 andro. Olo-manan-kaja maro moa no tonga nanatrika ity fotoam-pivavahana famaranana ny isan'ny taonandroany ity ka isan'izany ny filoha Marc Ravalomanana Zermany Minjanahary, Mateo Prince ary mbola avatsara. Sambatra izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Romana 4:7 no nanorenana ny isan-keritaona faharoa amby valopolo ho an'ny Toby lehibe Ankaramalaza. Jesosy irery ihany no manolotra fahasambarana hoy ny toriteny ary ao amin'ny andry no ahitana famelan-keloka. Ny olona voavela eloka sy voasarona fahotana, ny olona izay nandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia velokira izy. Midera an'Andriamanitra izy fa raha zeresika riavany ny fototry zao tenin'Andriamanitra izao dia nalain'ny Paoly apôstôly tany amin'ny Salamo, ary Salamo nataon'i Davida noho ny famelan-keloka izay natolotr'Andriamanitra azy manoloana ny fiaiken'ny elony teo anatin'Andriamanitra. Velokira Davida sy ny Israely rehetra ka nanao hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Ny olona voavela eloka arak'izany mahasiaro sambatra. Raha tsy mahasiaro sambatra anao mieritsereta fa tsy voavela ny eloka ao zay. Raha mahasiaro sorena ianao amin'izao isan-keritaona izao, amin'ny androm-piainanao rehetra, amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao, mieritsereta fa tsy nahazo famelan-keloka ianao zay, sy voasarona ny fahotao sy ny fahotanao. Fa ny olona izay voavela eloka, velokira. Izany no iderasika an'Andriamanitra isan'andro riavana sy tapaka ny fiderana an'Andriamanitra. Manoloana izany fitiavana sarobidy atolotr'Andriamanitra izany. Inona no fahasambarana voarain'ny voavela eloka sy izay voasarona ny fahotany? Inona ny fahasambarana voarainy? Iza no manolotra izany fahasambarana izany ary mandra-pahoviana no iainany an'izany fahasambarana izany? Mazava riavana, Andriamanitra irery ihany no manolotra anao zany fahasambarana izany. Tsy misy ankoatrin'i Jesosy naiza le anao, ary faty antoka ianao raha hitady famelan-keloka ankafa, tsy misy any, ary tsy ho sambatra ianao, tsy ho sambatra izao raha hitady an'izany any, fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no ahitana izany. Ankoatra ny toriteny dia nampiavaka ny 2 Aogositra ny fanokanana ireo mpiandry sambatra izay misy 530 avy amin'ireo synoda 12. Satria misy izay akony fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena ny amin'ny azoan'ny olona tsirairay avy mandray ny filazantsara ka miova ny fiainany. Izay ny fikendreny, lasa olo-baovao izy ary dia manatanteraka zavatra rehetra araka izany. Fantatra fa tsy mora izany. Ny fiangonana dia ny fifoazana sy ny toby dia tena fitaovana lehibe amin'ny lafiny izay mitondra ny tenin'Andriamanitra sy mitondra izay rehetra araka ny voaresantsika teo. Indrindra ilay voanatokana teo, tsika mpiandry voanatokana dia miarabaina amin'ny anaran'i Jesosy, tena ho mpiandry sambatra tokoa araka ny anarana entiny andeha-mpanokanana entinareo amin'ny taona ity sy ny
promotion rehetra mpiandry manerana Madagasikara zay iarahany zany satria fantatsika fa mitoby lehibe Karamalaza dia misy 50 mahery mitoby anokanana toy izao dia amin'ireny fotoana ireny no anehoana ny tenin'Andriamanitra ary koa azahoana mametraka zavatra rehetra iandehanany fampiarana izao zavatra rehetra sika izao tsy atao Karamalaza zany fa manerana ny firenena dia vavaka ao sandratra mba hampateraka tokoa ny asa rehetra zay ataon'ny fiangonana amin'izany sy ny fifoazana ary ny toby. Synoda 20 no loteranina moa zany 20 no soloteneto rano pastorany jereny zany. Tonga niatrika ity fotoan-dehibe ho an'ireo mpiandry andiany sambatra teto Ankaramalaza ity ny filoha Marc Ravalomanana nambarany fa manan-danja ara-panahy sy eo amin'ny sehatra ny finoana ny asa mahampiandry. Tena faly tsy hitako zay fomba ireresana azy fa tena misaotra lehibe fa hoe sambatra tokoa zay mahazo famelan-keloka velany elo tsy voasarona fahotany afatra lehibe zany ka dia ho sambatra tokoa ny voaka malagasy rehetra ho sambatra tanteraka tokoa fa tsy zay tonga ty rery ihany fa ny rehetra mihitsy tena faly aho. Nitarika ny fanompo-pivavahana alitara sy nitondra tenin'Andriamanitra ny filolefitry ny Brofoibe Luterana raha tsy tontanirina Gastrin. Arak'izany dia 12 taona izao hanony jeron'ny toby fifoazana Karamalaza mirary amin'ny fiangonana Luteriana. Nambaran'ireo mpitantana ny toby amin'izao fotoana fa hamanakaiky ny fahatantirainy ny faminanin'ny eny lava. Hamano ny asa nataon'ny mama volavana Zerminina ny toby Karamalaza ho ny fanazavan'ireo mpitantana ny toby. Azermany Menjanahary Mateo Prinsis mbola avy tsara trany. Iray amin'ireo toby lehibe miray amin'ny fiangonana Luterana ny toby mpifoazana eto Ankaramalaza distrikany Vohipeno faritra fitovinany. Ny taona 1770 no nanangana ny mama volavana Germaine ity toerana ity araka ny iraka nampanaoviny Jesosy azy fanabeazana ara-panahy fanampiana fitsaboana amin'ny alalan'ny finoana ani Jesosy Kristy ho fampelezana ny filazantsara no nanorenana azy ity raha ny fanazavana nataony ity katekista taizany ny eny lava. Tegny mandrondra zany ny tena ny fotoran'ny toby tamin'ny voalohany ny tanàna na ny eviany zany zay vao nifindra ety Karamalaza izy ny hitasika irasika mahita hatramin'izay ny teny famonanena fa hihitatra hitombo ny tanàna zany ny tompoko zay zany ny tantara makasika ny mba hitategna amin'ambangovangony zany ny da hitasika zay fitarana amin'izao fahitasika ny tanàna zao fa tena mitombo bebe kokoa zany ny tanàna amin'izao fotoagna zao araka ny tantara zany amin'ny fiangonana zay hitasika kehitriny zany na agny Norvezy zany ny misy ny fiangonana io vao nangatahany ho eto Karamalaza dia izy moa zao tanteraka hitasika amin'izao amin'ity taona 20 taona mitoby eto Karamalaza izao. Mitombo ny isan'ny marary tonga mitsabo tena eto ao ireo apetraky ny fianakaviana fotsiny ka ireo mpiandro no manao ny fikarakarana rehetra. Marary zany fahitana tena mitombo gn'asa amin'ny fiazakazan'olo mitondra ny marary ary zany mbola hitantegna hoe gn'asan'Andriamanitra mitombo zany dia tena mbola mipetraka sara. Maro ny resakin'olo hoe defa sy eo mamaka defa sy efa miova ny tanàna sy miova tena mbola hita fa mbola mipetraka sara gn'asan'Andriamanitra mitombo hitantegna zany fa marary hoentina zany da salama avoka dia minia ao an-tragno be ao mipetraka mitombo dia hita ny fiovana fa tena miasa Andriamanitra miasa Jesosy gn'amin'ny marary da gn'amin'ny fitaran'ny toby moa zany da maro tokoa ny miazakazaka amin'ny toby sy fantatra moa na fahasaragna na mahatonga an'izany na anso fa da tena maro ary gn'akabisany azy da misy averina avao ny sasany satria misy magnano toetra sy menimendrika zany gn'amin'ny toby dia zay zany gn'akisaka kely makasika an'izay fotoagnany fa la ny fivoaran'ny marary tena maro miakatra amin'ny toby ary dia misy ny salama misy moa io moa zany efa fitezan'Andriamanitra gn'olo avao koa misy tara be ny fahasalamany io zany fomba hitazonany anazy mba
hanagnany Jesosy anazy zay zany gn'antony tajoniny anazy maharitra amin'ny sy fahasalamana satria raha ohatra hoe miala izy da mety sy anagnany Jesosy zay zany zavatra hita fa marary da misy fasitranany na de herignandro aza ny sasany de tena miova tanteraka hitanao tena miova ohatran'izany koa gn'olo avy ambadika zany miakatra mitoby de tena hitanao fiovan'ny fiainany hitanao fiovan'ny fiainany olo reraka any ambadika any zany miakatra mitoby de tena na gny fitafiny na gny toe-batany da hitanao fa tena miova tanteraka satria afa ihany miaraka amin'ny Jesosy. Tanàna tahaka ny tanàna rehetra Ankaramalaza ankehitriny nisy tamin'ireo mpona no nitsaboina teto ny ray aman-dreniny ka lasa nanorim-ponenana teto. Azo lazaina zany hoe zanaka mama koa ny ray aman-dreniko satria niasa teo amin'ny hôpitaly Docteur Clément nisy fotoana nanokatra paramedy teo tamin'ny fotoanandro dia mpianatra teo na ny mamako na ny dadako dia mamaneny lava no nampitambatra azy roa hoe ity ny anjaranao avy amin'ny Jesosy. Zay zany ny tantaranay dia ho ana manokana ny tena mahasarika anahy satria ny taranako moa zany aty afara indraindray tsy mipetraka eto fa ho ana manokana dia misy anson'Andriamanitra koa ho ana akoatran'izay tantarany ray aman-dreniko na tonga anahy nipetraka teto satria ny fotoana nianatra tany Majungana andritry ny 7 taona eo 2009 jusqu'à 2015 tena niverina teto dia mifandraika amin'io zavatra niresahako hoe tonga eto miverina eto dia misy zavatra mampalahelo anahy dia niraisiko ho anahy avy amin'ny Jesosy hoe inona ny anjara biriko an'ireo tanora namako reto satria tsara karaka ny zavatra niainako talohan'izay 2007 nialako teto zay no niverenako eto. Matetika moa zany tenina ray aman-dreny foana no mitena zany ary afaka tsoaina koa amin'ny tantarany reny malalasika hoe raha ohatra ka hoe fivoarana nofo nipetrahana tao Ankaramalaza dia ngamba herinandro ngamba farany dinao dia miala satria sedraina amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindrandrindra zany vidim-piainana zany tena nataoko hoe sarotra raha tao Ankaramalaza noho io raha voaresako teo hoe ny asa tsy misy fa dia sambo hoe velomin'i Jesosy amin'ny fomba sy takatra ny saina eto Ankaramalaza. Eo amin'ny fitosanandro ny marary raisina eto amin'ny toby Ankaramalaza. Amin'izao dia manam-pikasana amerina ny lakozibe ny toby. Toerana isakafony ireo marary, atoriana, idiovana. Asa izay fataon'ny leny lava ka averina sy toizana ankehitriny. 50 tapitrisa ariary no everina fa avy tany izany fotodrafitrasa izany. Iray amin'ireo toby lehibe amiray amin'ny fiangonana Luterana ny toby-pifoazana eto. Izay ny vaovao avy any Ankaramalaza fa ivadika eo amin'ny pejiny raharam-pirenena kosa indray isika. Tokony asiana adihevitra lalina ny ampandrosoana ireo faritra efa mijoro eto amintsika mialohan'ny hanomezana ireo distrika hafa mitaky faritra vaovao ho ny filohan'ny antoko politika Otrikafo androany tsy mipetraka ny fitsinjaram-pahefana ka antony mahatonga ny fitakiana etseroa amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana havitra solonaibe sy Andry Rakoto Malala. Farala amin'ny fampandrosoana ny faritra Tsimonosy ny faran'ny herinandro hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity dia ny sesy ny fangatana nataon'ireo ray aman-dreny amin'ny foko maro any amin'ny tapany Tsimonosy iny mitaky ny hanomezana azy ireo faritra mitokana noho ny antony maro. Teny avy amin'ny komite tandrify ny fananganana ny faritra vaovao any Atsimo andrefana ho an'ny distrika ny Betuka Atsimo sy Ampani andrefana ary ireo kominina ao amin'ny Toliara faharoa no nangataka ny faritra omena ny anarana hoe Onlamenarandra ka i Betuka Atsimo no atao renivohitra. Toy izany ihany koa ny distrika ny Sakara, Akazoabo, Beroro ary Benenitra ho atao faritra Vohibasi araka ny fitakiana nataon'ireo fikambanana avy amin'ny Fokobara no tarihan'ireo olobe tanora maro samihafa sy ny loholona avy any an-toerana. Voalaza fa manana ny arena sy ny loharano rehetra ahafahany mizaka teny ireo distrika voalaza rehetra ireo. Ny faiza mitantana mikasika ny fitsinjaram-pahefana no antony tsy mampandroso ireo faritra maro izay manan-karena eto amintsika ka isan'izany ny tapany Atsimo iny. Tsy voatery ny fananganana faritra vaovao no mety hampandroso'ny zanaky ny faritra iny. Fa na ataontsika 50 arangemono faritra ka raha ohatra lay ataontsika hoe lay fitsinjarana ny fahefana mihitsy no tsy misy fa atao resaka fotsiny raha tenako manokana zany toy izany tena tokony asiana adihevitra lalina. Io resaka io fanokafana fanomezana faritra vaovao ve ny tena olantsika afahana mampandroso ny Madagasikara sa hoe ireo lay efa misy ireo ahoana no hanomezana fahefana azy bebe kokoa miaingy amin'ny arena misy
ao amin'ilay faritra satria ny tena olana inge eto amintsika dia zao hoe le fitsinjaram-pahefana resahantsika fotsiny inona moa no tiana resahana raha misy fonctionnaire anankiray miasa any amin'ny faritra atsimo rehefa hikarakara ny retiretiny izy na dossier maro samihafa tsy maintsy miakatra eto indray ny vohatra ozy hoe raha mivahany izany zavatra zany mety tsy misy akory io adivitra io hoe raha ohatra koa manana ny fotodrafitrasa rehetra ilainy ny faritra na ny commune rehetrarehetra ozy hoe tsisy angataka commune vaovao zany tsisy angataka faritra vaovao zany fa raha mbola zao fomba hitondrahantsika zao raha mbola zao fifangongon'ny fahefanjody ozy hoe tsy mety iny ihany koa ireo zay mangataka faritra vaovao reo. Raha ny fanazavana nataon'ireo avany amin'ny faritra iny ihany dia efa 30 taona lasa izay no nisy ity fangatahana ity antony anarin'izy ireo indray ny fitondram-panjakana amin'izao. Ny lehibe ny district ny préfet ary ny solomam-bahoaka no isan'ny mitakosina amin'ny fitaterana ny valim-pifidianana ao ny mpandrindra nasionaly ny antoko Front de la Libération Nationale Yad Zomper androany. Ireny baiko sy fampitaovana azy ireny dia efa maneho sady ny fiandanina any amin'ny fitondram-panjakana ao ny fanazavany sisy fetraikany sy any amin'ny valim-pifidianana araka izany ny zava-mitranga ankehitriny raha ny fanazavana trany sy avitra sy olon-lehibe sy Andry Rakoto Manaratra. Ny arana hita fa nisy indray ny taratasy namoaka baiko ho an'ireo préfet sy lehibe ny distrika manerana Nosy mba hidiny eny anivon'ny commune nazava ny politika mpanjakana sy amantatra ny etaetam-bahoaka. Ny fifidianana ny fifakaiky isy fiatraikany betsaka amin'ny valim-pifidianana ho avy ny tahaka izany hoy ny mpanao politika. Amin'izao fiafaran'ny fotoam-piasan'ny mpitondra izao ihany koa dia hita fa efa manao izay rehetra azony ataon'ny mpitondra amin'ny alalan'ireo olom-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra. Ireny zany dia efa endrika hitantsika fa endrika fanaovana fampantanina ny candidat-mpanjakana mialohan'ny fotoana no misy ankehitriny na tena azo lazaina mihitsy hoe efa manao entraînement amin'ny fombafomba rehetrarehetra entina hanatanterahana ny hetsika rehetrarehetra ho ataony amin'ny propagandy ny fitondrana ankehitriny. Mafy ny resaka fikirakirana ny voka-pifidianana amin'ity satria ireo olona chef district sy préfet tena ikirakira ny voka-pifidianana amin'izany fotoana zany satria ny seny dia tsy mahaleo tena fa miankina amin'ireo izay no miseho ankehitriny ka azo antoka fa efa karazana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ho an'ny candidat-mpanjakana izao zavatra izao. Ankilan'izay ny fanehoana ny lokon'ny antokon'ny mpitondra ankehitriny mandritra ny lanonam-panjakana rehetra. Ireo lehibe ny distrika no mitatitra ny voka-pifidianana aorian'ny fanesana izany. Atahorana ny ampadio ny valim-pifidianana araka izany ho hatrany fanazavana. Ny chef district, ny député, ny préfet ireny no manana fiara afaka hitaterana ny voka-pifidianana ary ireny no manam-pahefana afaka mitatitra ny voka-pifidianana any ambanivohitra rehetrarehetra any. Ka noho izany izao fiandanina ny ireo administrateur ireo amin'ny mpitondra ankehitriny izao dia ahitana an'izany satria iarahantsika mahita fa isaky ny misy hetsika atao dia ampanaovina akanjo volon'oranjy foana na ny mpanatrika eny fa na dia ny mpiasa-mpanjakana azy na mpiasa-mpanjakana ambony dia manao izany. Ny dikan'izany dia tena any amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana mihitsy no isy olana satria efa nisy hatramin'izay amin'izao zavatra ao. Mila mailo araka izany rehetra amin'ny endrim-panodikodinina rehetra ny safidiny mandritra ny fifidianana. Tompona andraikitra feno ny rehetra amin'ny fiarovana ny safidiny mba tsy handatsaka andavaka indray ny firenena. Ny zava-misy any Ambatondrazaka ny kosa indray nirefidrefitra ny basy tao Ambatondrazaka ho Malial fantatra fa mitaky ny famoahana ny tangalamena sy ireo olona enina voaroroy noho ny famonon'olona roa taona lasa izay ny vahoaka ka ny rohatra ny azo ny fonjabe na Ambatondrazaka mitatitra amintsika ny Tsiprian'izay Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Nirevitra mipasy ny aliny talata voalohan'ny volana Aogositra teo amin'ny fonjam-pena Ambatondrazaka. Antony tonga teny antoerana ny mponina avy any Mangalaza mitaky ny famoahana ny tangalamenan'izy ireo sy ireo olona enina izay voatazona ponja vonjamaika noho ny raharaha fitsaram-boaka roa taona lasa izay. Mametona fohy izay zavatra takin'izy ireo indrindra ny solitena ny fokon'olona avy ao Mangalaza. Zany matsy velona famonoman-tena ny dalta fitsandranoray manjary ravomaky ny vahoaka manjary ny bosika vahoaka tokony amin'andray zany fiterana hoe ihany mamono an'ireo olona tsisy fahasaboaka
irato fa alina ohatran'izao tratra ny fokon'olona tao Begavo nitondra basy izy ireo fa nitondra basy izy ireo dia noentin'ny fokon'olona namonjy ny sapanany efatra rehefa tonga ny sapanany efatra nefa dia tsy toana reo vahoaka marobe namona ny legona ary tsy fantatra hoe iza na iza na iza amin'izao fotoana zao nefa dia nilaza nisy olona ndray nalala fa hoe olona enina reny namono ny legona ka mitaky an'le vavolombelona zany zay mba hiboana mihitsy hoe io namono ananjy fa le vavolombelona amin'izao dia ohatra sitriky zareo koa ka izay zany ny antony zao etsika zao no nitazoman'ireo namanareo ka izay zany mbola mitaky ihany ary tsy ankijanona ny amoanan'ireo namanareo fa zay zany eketo dia na inona zava-misy na inona dia tsy maintsy mivoaka foana ny namanay nao antso nany tokony isiny ny fitonina ny lehibe ny fampanoavana eo anivy ny fitsarana baratonga voalohany eto Ambatondrazaka ary nindrisy lahatra retim-ponina avy any mangalazy izy mba tokony isiny ny fifampidinihana aloha fa tsy maintsy ho hita ihany ho izy ny vahaolana anio sy rampitso aloha ilamina antsika tsy ahitana ny marina isavorovoro tahaka toy aloha ilamina antsika fa izay no hitantsika vahaolana tsy misy ny magiditra misakay ny fitenana zay rehefa teny rana lany ihany ny maraina amin'ny alarobia 2 aogositra rehefa nivonina hiverina eny anivo ny fonjam-pena Ambatondrazaka indray ireo mponina avy any mangalaza saingy efa niambona azy ireo teo amin'ny isam-panandalana ny mpitandro ny filaminana avy anivo ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy pirenena avy eto Ambatondrazaka hatramin'ny ora nanoratanay izao vaovao izao dia mbola mifampiazoazo eo amin'ny sapana mangalaza ny fokon'olona avy any mangalaza sy ny mpitandro ny filaminana andrasany araka zany aloha zay mety hotoyny vaovao ho any Ambatondrazaka iny fa mifanasa vangy ary mifamaly ampitoerana sisa no ataon'ny syndicat sy ireo mpikambana sasany ao anatin'ny filankevim-pitantanan'ny CNAPS latsaka ampovoany ireo mpandrotsaka latsakemboka sy ireo mpisotro ronono izay tsy nahazo tombotsoa akory iray volana hatramin'ny siany fitakiana Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala zary fitiavan-tena no andikany maro ny fitakiana syndikaly misy eo anivon'ny CNAPS sisa ny vaovao foana ny ora fisokafan'ny birao izay niteraka fahasorenana ho andreo tokony hisitraka fisotrondronono lany vola sy lany fotoana izao indray raha tsy mamalibontana ny fiantsiana ataony GEM izay misy mpikambana ao anaty filakevim-pitantanan'ny CNAPS ireo syndicat dia misaotraotra ireo ministera namaly ny fitakiana izay tsy mbola mijanona hatreto iray volana lasa nefa izay ny famohanam-ponjan'ny filoha-tale jenerable Solotoerana no nanga atahan'ireto mpiasa ireto ny ampin'ny fanovana ny rafi-pitantanana avy eo vao namoaka noty anefa ny ministera tompona andraikitra toa nangingina ny fitakian'ireo syndicat ahiniverina amin'ny fikorotanana teo aloha indray nefa ny eo anivon'ny CNAPS izany hoe amin'ny filafiraina amin'ny sotro ronono na koa ny fitondram-panjakana no anendry izay ho tale jeneraly vaovao ary koa mbola atao tantely afa-drakotra ihany latsakemboky ny mpiasa dia mila fantatritsika aloha hoe tsy ahy eo anivon'ny CNAPS ireo GEM ireo dia tompon'andraikitra azo lazaina tompon'andraikitra eto anivon'ny CNAPS azo lazaina koa ireo tsy azo lazaina fa tena mariana fa commission mpanaramaso eto anivon'ny CNAPS ireo GEM ireo fa ireo ny tokony nijoro tamin'ny raharaha rehetra zay teo aloha raha ilazitsika hoe tamin'ny 2022 ireo ne mpanapaka an'izany ireo ne nanangatanana tamin'ny ohatra hoe fanomezana volany any amin'ny CUA tsy mipetraka intsony fitakiana syndikaly ataon'ny mpiasan'ny CNAPS ho kosa ny syndikaly mpiasa mivodrona ao anaty randrana syndikaly lasa ady hatrany tsy mitondra fampandrosoana sisa no mitranga ankehitriny ray volana teorina vao mandray fanapahakevitra ny ministera hoe andeo ampivory dia mivory ndray rehefa avy eo dia le olona ny mpiasa no resahana le mpiasan'ny CNAPS zany ao anatin'le izy dia manao fanambarana ny mpiasan'ny CNAPS rehefa avy hoe nety misaotra amin'ny fanjakana dia misaotra koa ny ministera koa laza hoe afa-po reny zany le lazana an'le hoe tsy zay ny fanarana ao anatina tolona toy izao hoe rehefa manao tolona dia jerena hoe inona tombotsoan'ilay mpandrotsaka latsakemboka satria zay no mampiodina ny orinasa io zao moa zany ty ray volana teoriana ihany koa zay vao miteny ray ny mpampiasa ny GEM sy ny mpampiasa rehetra sy ny avondro syndikaly ACT mamlaza hoe tsy ara-dalàna indray le fitokoana ny mpiasa no mba gaga hoe naninona no inrasanareo ray volana vao mitenynareo tsy ara-dalàna ianareo nefa no mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantananao navelanareo anao gabraraka teo zany le izy aty oriana koa nareo zay vao mamoaka andray hoe
milamina ny fisamborambolan'ny commune mamerina ny commune maty ndrefa mametsiny reo hoe tsy ara-dalàna ny halatra nataony tamin'ny androny Raoul zany rehetra zany a ho anay de fandrebirebena n'ilay mpandasaka latsakemiko sy ny zoky olona zary mifanilika andraikitra sisa ny mpiasan'ny knaps amin'izao sy ny mpikambana sasiny ao anatin'ny filakevim-pitantanana tsy nisy valiny mahakasika ireo orinasa nidrambola atao amin'ny knaps tsy misy valiny ihany koa ny fanovana ny rafi-pitantanana ary mbola andrasina ny fanendren'ny fitondram-panjakana izy ho tale jeneraly vaovao manodidina izay vaovao izay hatrany tsy mamaika ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao ny knaps raha tokambola ny fitondram-panjakana no manana fahefana amin'izany ho ihany ny avy amin'ny sendika ny mpiasan'ny randrana sendikaly ny rafi-pitantanana sy ny lalàna no tokony hojerena akaiky ary ny tombontsoa ny mpandola Tsaikemboka ravira zahomaina sy Andry Rakoto Malalatrany mijanona amin'ny olana amin'izao ihany ny knaps na iova tale jeneraly foana aza raha tsy ny rafi-pitantanana no kitihina andrefana pankevitra ireretra ny tale jeneraly tendren'ny mpitondra ary mety amoaka foana ny vola misotro ronono amin'ny tsy aradrariny na izany ampidramin'olona na hikarakarana hetsika toy ny lalaon'ny nosy na koa hananganana fototra avitrasana orinasa hafa ireo mpisotro ronono indray no mandefitra amin'ny volany zavatra maiky zany ho an'ny eo amin'ny knaps e fa raha amin'ny tale jeneraly tendrena iny nefa tsy manana fahefana amin'iny akory ny filakevim-pitantanana de mbola anaonao foana ihany lizy rehefa avy eo de miteo ihany teo de mivoaka ihany ny volan'ny mpiasa ka maiky de andao ny fanaovana restructuration an'izy io de ahoana ny anavozana ankena code de prévoyance sociale tsy nareo mpiasa no maty antoka mpiasan'ny knaps fa izahay mpandola Tsakemboka sy ny zoky olona ny maty antoka rehefa tsy miasa ianareo ka tokony manery ny filakevim-pitantanana sy ny rehetra nareo anao aingakaingana ny fanavozana an'ireo lalàn'ireo amin'izay samy mahatombontsoa na ianareo mpiasa na ny mpikambana ao anatin'izay rehetrarehetra fiovanakoavana no mety hitranga raha toka hovainy io rafi-pitantanana eo anivon'ny knaps io tsy ho tanteraka aloha izany hatreto satria tsy mahazo tombony intsony ny mpitondra fanjakana kanefa lasa mandroso amin'ny tsara kokoa ity orinasa ity betsaka reny mahafantatra an'io hoe raha vao kitihana ny code de prévoyance sociale de afaka atao tsara zany mandray fisondrono isam-bolana tsy le hoe telo volana zaraina telo ny isam-bolana mihitsiny zany afaka omena isam-bolana amin'ny fisondronono ny zoky de mikasika ny fanendrena tale jeneraly io hitantsika eo anatin'ny filakevim-pitantanana io ane valo ny mpampiasa valo ny mpiasa valo ny fanjakana nefa fanjakana tsy manana petrabola ao akoriny de lasa izy foana no manenjy manao ny zay dididrady ny ataony foana zany no ataony ka zay mila ovany zay mba tsy hoe ny mpanjakana no manana ny fahefana feno ao anaty eo fa ny tokony mpiasa sy ny mpampiasa zany mpiasa ao anatin'le sendikany mpandrosaka Latsakemboka le resahako eo de ny mpampiasa zay ny tokony manana fahefana feno ao de ny tale jeneraly tokony filakevim-pitantanana manendry azy fa tsy hoe ny ministera na ny fanjakana no mitady hoe hitony ataony hoe olona telo no alefany ohatra de ny ray non fa tokony zay lany ny filakevim-pitantanana iny no mamoaka lalàna fotsiny ataon'ny fanjakana amin'izay manakoty arantara tsara fa kahazo tsara ny filakevim-pitantanana sy ny tale direction générale samy mahita fahavoazana avokoa ankehitriny ireo orinasa tsabany fitondram-panjakana ny jirama ny kompania malagasy izay lasa airlines ary ny knaps izay samy tsy mety tafarina avokoa mpiasana rivona nefa no ao anatin'ireo toy izany anko ireo mpanjifa izay mibaby ny tandrevaka ataon'ny mpitantana asa ho aizy Madagasikara ho ny fanontaniany maro Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray averevitra amin'ny toy ny fianarana taony ny mpianatra eny amin'ny université Nakatso avokatry ny fitokonana lava ataon'ny SSS amin'izao fotoana izao ny farany volana Jolay teo no tokony efa tapitra ny taom-pianarana ho an'ny alalam-piofanana tantara izao saingy na ny fanadinana aza tsy fantatra izay anatanterahina izany etsankilana nefa mandroso mivoatra trany ny université tsy miankina amin'ny fanjakana ary manaraka ny teknôlôjia moderna ihany koa betsaka amin'ireo tanora ihany koa no misafidy andosara-pianarana amin'izy ireny noho ny fitokonana lava reny eny Akatso ravirazafomaina sy Andry Rakoto Malalatra karazany taona maty ny taom-pianarana 2020 sy 2021 sy 2022 ho an'ny mpianatra raha toa tsy vita ny fanadinana ho an'ny lalam-piofanana tantara izao tsy mbola fantatra ny daty anatanterahana izay fanadinana izay saingy tsy maintsy miakatra isan'andro izy ireo safidy manokana ny anatra amina université mpanjakana ho an'ny ankamaroan'ny mpianatra saingy miteraka fanelingelinana goavana ny fitokonana lavareny
Tokony hoe tamin'ny herinandro ty sy tamin'ny herinandro zay tokony nanao examen dia lasa reporter lava le examen dia zahay nefa tsy voateny mihitsiny hoe tsy miakatra aty fa miakatra aty foana zay dia mianatra lesona ohatra zao ataonay izao foana satria indraindray misy examen tampoka dia nefa ny avy eo zareo miteny hoe annulé le cours dia tsy manao examen indray dia lasa efa boda be zany ny saina hoe hanao examen tsy examen dia mbola tsy fantatra mihitsy hoe roviana vao tena miverina tanteraka le fampianarana satria zany zay zany mieritreritra zany hoe hafa ihany zany le mivoaka avy ety amin'ny université Mpanjakana satria le hoavy mitsinjovina satria ianao zany rehefa hoe hitady asa zany dia hoe ohatrany hoe ataony orinasa priorité kokoa zany na hoe ny toeram-piasam-panjakana priorité kokoa ny ankizy mivoaka avy ety zany dia zay no nahatonga ny safidy nianatra ety mokoa le filière koa zany efa hoe tiana lasa tsy mianatra dia lasa ohatrany hoe lafire ohatra mahity akasy nefa misy koa le mpampianatra mampianatra ihany dia ohatrany mizara roa zany le mpampianatra misy le mampianatra dia misy tsy mampianatra dia le mampianatra mampiakatra foana dia le tsy mampianatra any zany izy dia any dia tsy fantatra ny hoe inona zany no tena fandehan'le izy zay aloha dia tsy fantara efa miakatra foana rehefa hoe mianatra foana zany dia zay misy rehefa miditra mianatra dia ianao le mbola lasa hoe lasa cumule zany lasa mijanonao fa tsy miakatra ihany le grady ohatrany hoe midobla zany lasa tratran'le avy nanala-baka indray midina manaraka izay fitokonana izay ny letany fampianarana ho an'ny Université Mpanjakana mandroso kosa nefa ary mikaroka mifandraika amin'ny fanatontoloana ny Université tsy miankina ary mahasamy mampiasa vola ahafahana manome kalitao tsara ny mpianatra ao aminy betsaka ireo sehatra vaovao misokatra na hita an-toerana na any ivelany ary afaka atao asa ivelomana any aoriana anisan'ny tontolon'ny robotika izay tena miroborobo be ary koa ny manodidina ny teknôlôjia misy ireo mbola tany dia efa nieritreritra hoe zahay dia tsy maintsy tonga dia ny Université Mpanjakana ihany no andeha hianatra fa misy kosa na dia mbola any ampianarana ary mbola tany amin'ny alohan'ny baccalauréat dia efa mahafantatra hoe reto lalam-pifanana mety reto lalam-pifanana azo arahana izahay ihany koa moa zany dia miezaka ny manao an'izay hoe orientation fiantsonana azy sy conférence mahakasika an'izay mety lalam-piofanana tsara ho arahana aoriana ny baccalauréat mba tsy sanatria hoe misy ny nenina ao ariana hoe tonga efa nahavita an'ity lalam-piofanana ity nefa ny avy eo tika ny tena mety amiko dia tsy misy afa-tsy ny teknôlôjia aloha voalohany indrindra tontolon'ny informatika tontolon'ny aina aman-jery multimédia ny tontolon'ny asan'ny fanaovan-gazety ny tontolon'ny lalàna ihany koa ny tontolon'ny fitantanana dia ny tontolon'ny agribusiness dia raha tsika malala fa ny tontolon'ny robotika zany dia reny ihany koa tena zavatra efa manomboka mandehabe raha ny zava-misy ankehitriny tsy mitana ny lazany taloha intsony ny Université Mpanjakana tsy ahitana teratany vahiny mianatra eny akatsy toy ny taloha lasa fitokonana sy fitakiana samihafa anompahana sisa ny mpampianatra ihany koa na efa nahazo taona na mampianatra any amina sekoly tsy miankina ny fotodrafitrasa etsy an-daniny tsy misy fikojakojana ireo rehetra ireo mitambatra no miantraika amin'ny mpianatra vokatry ny fitavozavozany mitondra fanjakana tsy manao lahara-pahamehana ity sehatra ity any ka mitaky ny fialan'ny tompona ndraikitra avokoa ireo mpanao fitakiana fa manomboka mahazo sehatra ihany koa amin'izao ny fanaovana cours de vacances ho an'ireo ankizy kely manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana izany no mba mampiasa ny sain'ireo zaza ihany koa na dia fotoam-pialatsasatra aza isika amin'izao fotoana izao tsy voatery mianatra be nefa fa misy ihany koa ny kilalao manabe ara-tsaina ireo ankizy Ravirazafomaina sy Andry Rakotomalala ilaina kolokoloana foana ny saina ho ny mpitsabo na fotoam-pialatsasatra aza mamaky boky mianatra izay zavatra tena tiana na miala voly ihany koa mijery fahitalavitra sy ny sisa saingombila ferana avokoa izany indrindra ny fiankinandoha amin'ny finday sy ireny antsoina hoe jeu vidéo ireny mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fahasalamana saina zany mila ampiasaina foana mila taiterina foana ny saina mila mikaroka foana ny saina mila mitezabo foana ny saina amin'ny ankapobeny zany dia raha ho any ankizy zao a ilaina foana ny nalalao ary mahatonga ny saina hikarokaroka sy tajabo avao ny fazany hoe fiarana ilay izy mijery fahitalavitra mijery tablety mijery zavatra amin'ny internet zany ireny anisan'ny mampitatra ny sainy zaza raha ho maso manokana mety hoe reraka raha hoe maharitra be ny eo amin'ny maso ndraindray koa raha ohatra ndraindray ny ankizy efa lehibe ka tia mariary tory a
aza manjary tsy ambanay sady tsy ambo torimaso no eraka koa zany no maso ho fanampiana ireo ray aman-dreny manomboka mahasehatra eto amintsika ireny antsoina hoe cours de vacances ireny fianarana teny-pirenena hafa ohatra fianarana mozika sy ny maro hafa tsy mitovy any an-dakilasy no atao afarakaraky ny fahaizana ankizy tsirairay. Voalohany aloha fanampiana ho an-dray aman-dreny satria ny ray aman-dreny rehefa ao anatin'ny vakansa ohatr' izao nefa miasa foana dia nandray an-tanana izay hoe tsy mampaninanay manao an'ilay izy fanampiana zareo satria tsisy mitaiza izy ohatra any an-trano dia nefa ny au lieu dia akampanampy dans le ohatra hoe roa volana na ohatra izay fotsiny dia aleo zareo mandefa ny ankizy aty dia izay mihitsy nanaovanay anazy. Dia faharoa ilay izy koa ho amin'ny ankizy koa mba hoe tsy avela hipetrapetraka izy izany fa tazomina le sainy mba tsy atory be dia mba ahafahany miatrika ny rentrée manaraka. Safidiana manokana satria amin'izao tsika amin'izao vanim-potoana izao fa tena hoe ny langue izany tena ohatrany hoe efa ilaina be ahafahana ohatrany hoe mba miampita amin'ny tsaratsara kokoa izany satria efa izay izany izao no mandeha amin'izao fotoana izao. Manana safidiny ihany koa anefa ny ray aman-dreny sasany ho an'ny zanany rehefa fotoam-pialatsasatra toy izao tsy terena nefa ny ankizy fa arakaraka ny fahazotony. Taona kely amin'ny ariva dia mbo mianatra kely eo merimery ndesina kely izay nataony teo aloha andehandeha amin'ny lalao any dia manao raharaha. Afarava ny fifampitokisana teo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana rajoelona hoy ny nambaran'ireo mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Miseho amin'ny endriny maro izany hoy ireo mpiantsehatra ka izao hahita tsy takona fenina izao intsony. Ohatra amin'izany ny firongatry ny fitsaram-bahoaka sy ny fanantona ny vahoaka ireny fonja ireny toy ny zava-nitranga tany Ambatondra Zaka Asinandriamanala sy Andry Rakotomalala. Efa ela ny ravatanteraka ny fifampitokisana teo amin'ny fanjakana Andrajoelona sy ny vahoaka malagasy hoy Fanira Zafy mpanentana ny fandaharana miara-manonja. Porofon'izany ohatra ny firongatry ny fitsaram-bahoaka ary loza dia ny fasahin'ny vahoaka manatona ireny faritra mena tahaka ny tobon'ny mpitandro filaminana sy ny fonja ireny. Ka matoa misy ny fitsaram-bahoaka dia zao tsy fatokisana ve zany ny raharaha-pitsarana satria tsy misy afaka mitsara afa-tsy ny fitsarana irery ihany. Faharoa ihany koa matoa mbola misy andiam-bahoaka mirongatra miazakazaka makany amin'ny fonja kanefa efa notazomina amponja vonjy mainka ireo everina fa voaroroy dia mbola tsy fatokisana ihany koa zany ny fitondram-panjakana satria any fanjakana ny fiambezana amin'ny fonja sy ny fonja fanarenana amintsika raha ny tokony ho izy dia tsy matoky lay vahoaka takan'izay zavatra nyseho tany Ikongo. Tsy natokony fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana ny vahoaka rehefa nisy tranga zazavarira sy hoe famonoana ren'ilay zazavarira tany Ikongo dia lasa ny rohatra nakeny amin'ilay brigady zay any fitandrona ny filaminana. Misy tsy fatokisana fitondram-panjakana zany voalohany indrindra ny fitsaram-bahoaka fa tsy fatokisana fitondram-panjakana ihany koa ny fandehanana eny amin'ireny kazerina ny fitandrona ny filaminana reny sy manoloana ny tranobe hiaro hitazomana ireo voafonja. Endrika tsy fatokisana daholo zany resahantsika izany. Zay le ny resahantsika hoe rava le confiance teo amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Ny fandarana miara-manonja moa dia arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7:00 maraina. Fa tsy hainony teny manoloana ny serasera sy ny fampiasana pikaramanady ataon'ny orinasa basy toliara ny fitondram-panjakana. Atranga izay mampiseho fa mialokaloka ao ambadiky ity raharaha ity ihany koa ny fitondram-panjakana ho ny antoko politika otrikafo. Akoatra io mitaky ny famerenana amin'ny tompony ny tany tafiditra ao anatin'ny tetikasa Bamangoky ny otrikafo indrindra ny famoahana tsy misy fepetra ireo valolahy miaro ny mponina manoloana ny tsindry azolena miatra amin'izy ireo. Andomeratiana sy Andry Rakotomalala. Tsy afaka manao serasera mandra-pivahan'ny olana ny orinasa basy toliarana tsy mandrefana hoy ny otrikafo amin'izao fampiatona azy ireo amin'ny asan'izao. Ny mifanohitra amin'izay anefa no misy mandrak'androany. Mandeha avokoa ny fampiasam-bola, fanaovana serasera, fampiasana pikaramanady ka mitetika ny mbola nokatra ny varavarany. Tsy milobavy eo anatrehan'izany ny fitondram-panjakana izay tompona andraikitra voalohany na mpiato ity orinasa ity.
Fietsika mampiseho fa izy ireo ihany no ao ambadika no antitra ny otrikafo fa tsy tondra vokatsoa ny ponina ao antoerany ny fisiany ty orinasa ity. Izy io ane le suspension base toliara miaraka am'le hoe tsy afaka manao serasera ihany koa ny orinasa base toliara mandrapa isina fepetra hafa zavatra hita nefa mafy be le serasera tondrareo satria mampiasa volo zareo mampiasa élément mampiasa mercenaire aloha tsorona ohatran'izay mihitsy le izy zay tsy mijanona ny amin'ny faritra atsimo andrefana fa tonga hatraty amin'ny renivohitra Madagasikara mihitsy nefa eo a le mahagaganay avery foana hoe to tsy miteny ny mpitondra fanjakana dia io no mahatonga anay mametraka hoe dikan'izay zany laraisinay ho ao aoriana ny orinasa base toliara sy ilay mercenaire betsaka ireo ihany koa zany ny mpitondra fanjakana ajanony io fa hamotika ny mpiray tanindrazana hamotika ny firenena fa maro mitetika asa azo atao hoentina hampandrosoana le faritra. Hatramin'izao ihany koa mbola miteraka resabe ny tetika saba mangoky any amin'ny faritra atsimo andrefaniny. Olona maro no tandendondoza manoloana ny fakana ny taniny ataona manampahefana maro any antoerana. Olona valo miaro ny taniny ihany koa no nogadraina ka takiany otrikafo ny amoana azy ireo tsy misy fepetra sy ny famerenana amin'ny tompony ny taniny. Misy tanin'olona moa zany ao lay a fitopolo isan-jato ny tanin'olona ampidirindrareo amin'le hoe valeur pénale zay indray ny gouverneur ny atsimo andrefana ny docteur Edali zany no mitarika ny fakana n'ireo tanin'olona eo fakana ny tanin'olona wa tokony mahitsy satria zareo miteny hoe le fitopolo isan-jato esorina omenany tsy manana nefa rehefa be le omenany tsy manana ry zareo zany ty le tsy manana ity n'autorité ny akamaroan'ny autorité ao atsimo andrefana zay tarisin'ny gouverneur eo ihany koa misy an'le namana valila zay avao amin'ny tanandava station moa zany zay gadraindry zareo satria mijoro miaro ny taniny dia no gadrainy zareo dia io zay hoe avoay ihany koa reo hoe avoay reo olona valo ireo satria olona niaro ny taniny reo fa tsy sanatria nangalatra na namono olona akory. Ny faharoa ihany koa dia ny hoe avereno amin'ny olona ny taniny fa tsy anareo ihany ve. Hatramin'izao tsy mbola mivany olana izay efa mipaka hatraty andrenivohitra fa tsy mijanona ny faritra atsimo andrefana intsony hoy ny otrikafo. Lafim-baovao ny kolotsaina kosa indray nivoaka tamin'ny fahanginana ny mpanakanto manoloana ny fanapahan-kevitra noraisy ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny OMDA mahakasika ny fiarah-miasa amin'ny orinasa manova momba ny fisitrahan'ny mpanakanto ny zony mpamorona. Tsy manara-dalàna io fanapahan-kevitra io hoy izy ireo. Tsy mbola milamina ny OMDA manoloana ny korotana teraka ny fitsabahan'ny ministera tompon'andraikitra izay mamotika azy ireo. Tokony mipetraka mazava aloha ny lalàna amin'ny feny OMDA avao mirosa amin'ny fanapahan-kevitra ny rehetra mba tena itondra fiovana sy filaminana. Ando miaratina sy Andry Rakotomalala. Nolanin'ireo filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny OMDA taorian'ny fivoriana nataon'izy ireo ny 2 Jolay lasa teo ny fiara-miasa amin'ny orinasa manova mikasika indrindra ny fisitrahan'ireo mpanakanto ny zony mpamorona. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana sy fampidinana ny sangan'asan'ireo mpikambana ao anatin'ny rindram-baiko sy ny firosoana amin'ny fitakinana ny zony mpamorona ao amin'ireo sangan'asa mandeha amin'ny vovonana streaming toy ny Facebook, YouTube ary ny maro hafa. Mitsipaka io fanapahan-kevitra io ny mpanakanto sasany ary nilaza mazava fa tsy tondra fivoarana velively zany manoloana ny disadisa-mbola misy ao amin'ny OMDA vokatry ny fitsabahan'ny ministera tompon'andraikitra. Tokony hipetraka mazava ary ilany volavolan-dalàna mifeny OMDA vao miroso amin'izany ny filan-kevim-pitantanana ary tokony mbola rahin'ny fiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra voakatsika rehetra. Raha ny vaovao dia nisy ny fivoriana ny arahan'ny solotera ny mpanakanto sy ny orinasa manova makasika izany ka tapaka fahatsahatra aloha io fiara-miasa io. Tsy mifanohitra mihitsy amin'ny teknôlôjia izay tsy maintsy eketsika amin'izao fotoana izao ary anisan'ny fitaovana ampiasaina ampisondrotra bebe kokoa ary ahavelona bebe kokoa ny mpanakanto. Vonona hiasa amin'ny miaraka hiasa amin'ny izay olona rehetra tokony no ahafahana miara-miasa izay amin'izany lafin'izany kanefa tsy maintsy voapetraka aloha ny lafika ary rehefa voapetraka ny lafika dia ny mpikambana ao anatiny OMDA ihany no anapa-kevitra rehefa voafidy izany ny CA dia ireo ihany no anapa-kevitra hoe iza ny iarana miasa ary ahoana ny fomba entina miara-miasa. Novakiny ny mpanakanto Batsilana ihany koa ny fihetsika tsirariny sy ny kajikajy ataon'ny ministera ny kolotsaina. Tsy manara-dalàna ny fivoriam-be nataon'ny mpanakanto ny volana febroary lasa teo ary tsy manara-dalàna ihany koa ny fametrahan'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanany OMDA izay lany kanefa tsy mahafeny asany akory. Ny ministera dia tsy nomeny lalàna alalagna mikarakara fivoriam-be ny mpikambana ao amin'ny OMDA fa zay no nataony tamin'ny février.
ary izy efa niomagna tamin'ny kajikajy zay nanagnany nakariny ro zandrinay tianay ny zandrinay fa maro am'ro zandrinay reo mbola tsy tegna mafey ny lohany sy ny vodiny amin'ny raharaha ny omda ary ny pikambagna ao amin'ny filankevi mpitatana ny omda zay lany tamin'igny koa maro ny tsy magnaraka fitsipiky iza igny moa ny latsaka tampotampoky teo hoe nangatahanirinamako hoe tsy ho ravaintsika tsy ravantsika izy ty fa mila tsahanao mandinga ny raharaha eo nivy ny omda amin'izao fotoana izao manoloana fitsiky ny ministera ihany misy ny tompony andraikitra napetraka amin'ny omda ka tokony efa iva manaraka izany ny momba ny zony mpamorina votsa zany ny fampandehanan-draharaha ny tale efa misy tale vaovao no tendreny filohan'ny repoblika zany hoe tokony efa hiroso amin'ny tokony efa andeha zany ny fanomezana zony mpamorona tokony efa andeha satria efa misy tale vaovao voatendry mila mirahina ny rehetra hoy izy ireo amerenana amin'ny laon'ny omda Fahatototry ny fako ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao efa ho tapa-bolana izay no tsy nisy nandroka intsony ny fako atranga izay manotoina nisy andavanandrom-piainan'ny mponina ary mitarika tsy fahasalamana indrindra ny fofona maimbo eran'ny tanàna Andomeratiana sy Andry Rakotomalala Miaina miaraka amin'ny loto sy fofona maimbo ny mponina Antananarivo amin'izao fotoana izao zary lasa namana manatombo isan'ny mponina ny lasitra sy ny voalavo mangony fotsiny ny aretina teraky ny loto miparitaka na eny amin'ny arabe na anaty rano mivangongo efa ho tapa-bolana izao no tsy nisy nandroka ny fako tamin'ny toby fanaripako maromaro eto andrenivohitra mameno ny atsasa-manila ny arabe izany nanjavona ny komina sy ny fiarabeny ny olona ihany koa manao ny ataony mandrora mitsilany manary fako etsy sy aroa na tsy raha tsy olona tsy mijery raha hoe dia tsy ahita an'izao hoe tsy madio ny tanàna ohatra hoe tsy ampy indray mambola sy tsy ampy ninona fitantanana sy ahoa ara-pitantanana sy tsy fantatra ara-bola loto ny aretina sy sisa misy daholo dia tsy ohatra nefa elaela izy io dia mitoby be ohatr'izao zao rehefa mafy ny fiainana nefa mbola ny tanàna ary mbola maloto zao aloha hita amin'izao ohatrany tsy alina fa maloto be zao aloha tena marina ny fahasalamana aloha zao dia efa tsy normal mihitsy ny fahasalamana vognansery arakarak'izay le olona mihitsy tsy ampy ny fanabeazana azy ka ahoana moa eto anao manary fako andraikitsy ny komina aloha le izy fa tsy fantako hoe ahoana zany tsy ahafahany manala an'le fako nefa le fako tokony asorina aloha fa mandoto raha ny taloha aloha ohatrany hoe isaky ny amin'ny arivo na amin'ny alina ny alana ny fako na dia faririnina zany andro tsy laitra iainana ny fofona midofaka eraky ny tanàna lasa ravakila renivohitra Madagasikara ny fako maro loko misavovona 5 taona lasa nanambara ny be ny tanàna manoloana ny vahoaka marobe fa tompona andraikitra voalohany be ny tanàna na Antananarivo raha tsy voaroaka ny fako aty amin'ny taona 2022 tsy mahita mangirana ny mponina tsy misy vahaolana mihitsy Ambotsitsiry, Andraisoro, Andavamamba, Anosipatrana, Anosibe santonan'ireo saika amin'ireo toerana be olona be pande dia ahitana fako avokoa efa hitovy amin'ny avony trano misy riana iray ny avony fako amin'ny toerana sasany hatramin'izao aloha mbola miaina kobakambava sy fampanantenana ny mponina Antananarivo tsy misy raha mandeha ny lalana izay matimatesana sanaovana doka etsy seroa ihany koa famboarina azy hatramin'izao tsy misy fikitihana lasa enatra ilay Antananarivo renivohitra Madagasikara miaingo ambony tsikoko fa miankina amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny olona amin'ny fahaizana mandanja lanja ny atezerana no iray amin'ny fifehezana ny herisetra ho ny mpitsabo iray momba ny saina tafaresaka tamin'ny mpanao gazetanay androany miamahazo vahana mantsy ny fitarainana amin'ny fisian'ny herisetra ho an-tokantrano senan'ivo ny fiarahamonina eny ranangina izany teo aloha hiatrany ny fanazavana mbola maro ihany koa ny trangana herisetra miatra amin'ireo vehivavy hoarina amin'ny lehilahy avitra Sonabe sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana Baretaka maro amin'ny tambazotra tserasera ny fitaraina sy ny filazana herisetra maro samihafa iteny anivon'ny fiarahamonina manomboka samy toroka sy mitaraina ny olona ankehitriny sehatra iray lasa fanaovana izany ny tambazotra Facebook isan'ny fampiasantsika eto Madagasikara maro ny endrika herisetra mianjady amin'ny zaza ankizy tanora lahy sy vehivavy mbola mibahan-toerana nefa ny herisetra miatra amin'ny vehivavy ary isan'izany ny ara-batana sy ara-nofo raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny ONG avahiny taona 2022
vehivavy enina amin'ny folo no iarany herisetra ao an-tokantrano. Ny 13 ny vehivavy miditra amin'ny fanambadiana alohan'ny 17 taonany no mizaka izay herisetra izay manerina nosy. Miamahazo vahana ary antony iray iverina mampirongatra ny herisetra ny fisiany zava-mahadomela mahery vaika eto amintsika, hoy ny mpitsabo ara-tsaina iray. Tombo na betsaka ny fikorotanana misy eo amin'ny fiarahamonina izay mety hisy fiantraikany bebe kokoa any amin'ny vehivavy, izany hoe ny vehivavy no itrangan'ny vono siratra ninina ohatra, ny itrangan'ny fanolanana ohatra. Rahantsika mahalala sy azo tsapahitanana fa mitombo ary miabetsaka ny zava-mahadomelona izay miparitaka eto amin'ny firenena. Antony anankiray hoy izay misy fiantraikany eo amin'ny sain'ny olona ka mahatonga ny fitombon'ny herisetra, fa antony hafa ihany koa izay mety ahatonga ny herisetra ao anatin'ny ankohonana na ampitombo ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina dia no ny fahasarotan'ny fiainana. Ankoatr'izay dia ny fomba fanabeazana sy ny fampianarana ny olona iray fony fahakeliny ahay an-danjalanjan'ny fihetseham-pony ihany koa no mitarika amin'ny fikasihan-tanana. Izany indrindra no antom-pisian'ny mpitsabo tahaka itony anampy ny olona hianatra sy anitsy izay toetran'izay. Raha ohatra zany misy olona tsy mahafehy an'izay agressivité ao anatin'izay dia ao ny antony ara-pitezana, ara-piarahamonina izay nahazatra ny ainany. Koa ny anarana zany no mifehy ny fahaizana miatrika ny olana eo amin'ny fiainana, ianarana no mifehy an'izany atao hoe fihetseham-po zany mba ho araky ny eken'ny fiarahamonina. Tranga mampalahelo ary tsy mety lefy ihany koa ny herisetra ranofo. Tsy mijanona ho an'ireo tanora zazavavy intsony ny filandratsin'ny lehilahy, fa na ny zazalahy sy zazavavy kely aza dia lasibatra amin'izay herisetra ranofo izay avokoa. Sazenitra no andrasan'ny maro mikasika ireo olon-dratsy, manapatra ny filany amin'ny fanolanana raha ny eny eny anivon'ny fiarahamonina eny. Toy ny ilay vaovao momba ilay fanonganam-panjakana taon'izay indray kosa dia nanao antsoavo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Prime Ministre taon'izay mba hanampy azy ireo sy hanafaka ny filoham-pirinasana taon'ireo miaramila nanonga-panjakana. Any Frantsa no mialokaloka moa ity Prime Ministre ity amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamalala sy Andry Rakoto Malala. Miantso vonjy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hanampy azy ireo manoloana ny fanonganam-panjakana ny Prime Ministre ao Niger. Fantatra fa nitsoaka any Frantsa ity Prime Ministre ao Niger ity amin'izao fotoana izao ka tao no nanaovany izay antso vonjy izay. Mino sy matoky aho hoy ity Prime Ministre ity fa ho vavahan'ny sehatra iraisam-pirenena mialohan'ny fatongavany miaramila ny CEDEAO ao Niger ity olana goavana ao an-toerana ity. Fantatra kosa fa ankoatry ny sazy ara-ekonomika azo Niger dia efa nikadona ao an-toerana androany any no solitena ny CEDEAO no tarehan'ny filoham-pireneny Nigeria teo aloha. Everiny mpamakafaka politika afrikana ho sehatra farany ahafahan'ireo miaramila mpanonga-panjakana mifampiresaka ity fatongavana solitena CEDEAO any Niger ity. Etsakilany kosa ireo vahoaka ao Niger dia tsy mitsahatra maneho ny tsy fitiavany ny Frantsay intsony. Iny vavao ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity ankasitrahana fiainanao. Nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandarana Ona Marina sy ny Global News ary ny fandarana Saila Sow ireo no arainao arian'ny fampalalam-baovao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Avengers Infinity War ny tenako mametraka ny marapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.